Amarantsika ny baolina kitra isika kely nakeny Moramanga isika satria dia nandeha niatrika lalao ara-pilalina tany ny ekipan'ny Cheminot Mandarella zany ho an'ny iskady zokony. Sady niala voly no nitondra fandresena zay no azo ambara mahakasika ny ekipan'ny Cheminot Mandarella zay niatrika fananana ara-pilalina tany Moramanga omaly asabotsy resin'ny Cheminot Mandarella tamin'ny ronoray ny ekipan'ny ATF na ny atany fanatanjahantena avy ao Moramanga azo lazaina fa dia nisy ny tao anatin'ny firalaina tanteraka no nanatanterahana ity lalao ity izay ny fampizarana ihany koa ny traikefa. Nahazo tsapa tsara ireo mpilalao zokiny super vétéran avy eo amin'ny Cheminot Mandarella raha nanafika lalao ara-pilalina tany Moramanga omaly asabotsy raha nikatroka tamin'ny ekipan'ny ATF na ny atitany fanatanjahantena avy eo Moramanga. Resin'ny Cheminot Mandarella manao akanjo manga amin'ny sary tamin'ny ronoray ry zareo ATF Moramanga mpampetrano. Ny Cheminot nanokatra ny isa teo amin'ny minitra 20 ny fidirana voalohany tamin'ny alalan'ny Babali. Nitarika ray noatra teo ny Cheminot izay UIC ihany koa no nentin'ny Rotota niala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia samy nanova-pilalao ny Rotota. Nety izay ho an'ny tompo tanàna izay niamafy ny fanafihan'izy ireo ka saika niaro tena fotsiny sisa ny Mandarella. Tany amin'ny minitra 70 ary dia voasahala ny zareo ATF Moramanga ny isa teny amin'ny solaitra be rehefa nisy ny tandrevaka teo amin'ny vodilaharan'ny Cheminot ray no ray nisa teo. Tany amin'ny 10 minitra farany tsy iravan'ny lalao dia nampiseho ny traikefan'ny Cheminot ka mbola nahatafiditra baolina iray indray tamin'ny alalan'ny Sanot loha laharana rehefa tafapirizaka teo amin'ny vodilaharan'ny ATF. Samy naneho ny fahitany iny lalao iny ary ny Rotota. Lalao izay naseho ny tetolo naseho ny Rotota dia fandanda nefa naizana trano dia nisy ihany elanelany fahazarana adiny zareo avy eo Antananarivo ny Cheminot zany dia isorana be da be zany amin'ny fifampikasokasoana satria fifampikasoana ohatra zao zany ahafahana mampita zavatra atao. Manao ahoana ny firoborobony izay baolina kitra sokady zokiny izay raha ho an'ny eto Moramanga? Raha ho an'ny eto Moramanga aloha zao misy tournoi mihitsy eto zao dia ekipa valo no manday anjara zao ankoatranay eny valo le eo amin'le fifampikasokasoana araka ny teniko teo tsy ampy-rencontre zany izay. Avilivilo voalohany indrindra efa manomboka izatra zany ny super vétéran lesika moa dia tsy maty misy satria andaram-panariana marina zao zany matoa mivoaka taty avelany ity pilipilina io ampovoan'ny tsianjana amin'ny sisiny dia mbola ny andalam-panatsarana fotoana zao. Hita hoe nanova zavatra ho an'ny club an'ny Cheminot ny fivoahana ohatra zao? Voalohany indrindra aloha eo amin'ilay firaisantsaina tena zavatra tanjona mivoahana amin'izao ary naresana tana zany ny mba hitohizan'le satria amin'izao ny ahafahana miorona tsara satria ino tsy ampy tamin'izay dia mino fa mitsaratsara be Cheminot fotoana teo. Araka ny fanarahan'ny Rotota ihany dia isy ny lalao miverina aty Antananarivo amin'ny fotoana mahamety azy.